mendrika bekarina ny teti-bolo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy mifampandrosoana lofain-jafy. Akory aby ilazalaza zavatra kely fa soatara kanefa tena saropady satria maro samihafa ireo karazana olana mianjady. Manao azafady rangaha, manao azafady ramatoa, iteny kely ampatsiaha mba azona vokatsoa. Eny, manana anjara toerana goavana ny resaka tontolo iainana sy mifampandrosoana lofain-jafy. Tsy ho tanteraka nefa izany raha sanatria variana mitazana manao atsiramina ny tisetra iray izay hita fa sarotra sy mafy. Mafy tokoa satria ny vinavina maro fa ny oety manatanteraka ny olana, izay indrindra no ambetikevitra eto ka hitalahoana sy hitolomana. Inona marina ny tena anton'izay ary ho aniza ny tombotsoa. Mova tsy ho an'ny tsirairay ka miangavy an-tanan-droa. Zavatra maro ny ilainan'izany satria hita fa miaratsy sy miova ny toetrandro. Atomboko amin'ilay kely indrindra teny fambolen-kazo. Be ny zavatra entiny satria ny zanakazo ny tonga ala anjary ho alamando. Arena maro no ao anatiny toy ny karazam-biby sy zava-maniry ka izay no anaovana antsoavo. Tsy njovina amin'izany fambolena zava-maniry izany koa ny ady amin'ny hain-tany izay mahatonga ny tsy fanjari-tsakafo an'ireo avantsika any atsimo any. Kendrena ihany koa ny zava-maniry mitazona nofon-tany sy ny fambolena amin'ny tany fasiana tsy ho lasan'ny rivotra. Raha misy mantsy ny loza voajanahary sirika mikoka dia ireo no anisan'ny anavotra. Ireo valan-java-boary no fantsika mariny roy voary anaty ala kanefa indrisy no netraketraka dia mampalahelo ny toe-tsain'ireo tsy mahalala ny voka-dratsiny mba tsy ilazana hoe adala. Dorany ny ala, trandrahany ny arena-kibon'ny tany, ny fiazan'ireo biby tsy lazainy intsony. Tsy ho foana nefa izany fa mila teti-bola ambony fa toy ny rano araraka andamosin'ny ganagana raha hiteny fotsiny hoe ajanony. Ny fitaovana entina anaraha-masidinanay fotony no anisan'ny tsy ampy ka manao izay tiany ireo olombitsy kanefa isika rehetra ny tompony. Ao koa ny fandotona ny tontolo iainana izay hita fa mahazovana tanteraka. Mendrika ampikarina olo ao ny teti-bola mba hiadiana amin'ny etraketraka. Ny asa fanentanana ny fotony koa anisan'ny iray mafesa-danja. Ilaina fitaovana entina mitsindry atao amin'ny tontolo iainana ahafahana midina eny an-kianja. Resahana foana ny famonoana hafa satria loza mitataony tsy fananana fitaovana. Raha tsy jerena akaiky izany dia tsy hoe ity tany ity dia ho potika ka hiafara amin'ny fandaozana. Mila ampina ihany koa ny fikarohana amin'ny fanodinareo fako mba ho fampandrosoana maharitra. Raha isintsika ohatra ny fanodinareo karazana plastika izay mitoby eny andra-lanitra. Be ny tetikasa tiany ho vita fa somin'ireo fa maro ny tsy voatanisa. Raha tsy ilaza ny vokatsoa amin'ny fanaovana azy izay tena analin-kisa. Ny tanjona dia ho atsaraina ny fandrindrana asa sy ny mpisehatra rehetra ka ny atongavana amin'ny vina iombonana hitondra ny sehatry ny tontolo iainana sy mifampandrosoana lofain-jafy no ataontsika tarigetra. Mendrika hiakatra noho izany ny teti-bola ao anatin'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny taona ho avy. Tsy sanatria manery fa era mahita teo ny tombotsoa ka isaorana sy ankasitrahana sahady. Mankasitraka tompoko.